Mampitolotry ny radio Don Bosco ho anareo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Tandrevaka. Nosoratany Airtox, Ovelomon Rakoto, Sinez, Fetrasarobidy, miaraka amin'ny Oly, Vantso, Niravo. Nandray feo sy nanantontosa, Tovorazana Mamonjy sy Olso. Ianao no malazolazo otrino nefa hatramin'izay mavitrika ery manampy amin'ny fikarakarana sakafo ato an-trano rehefa any am-piasana tahaka izao. Androany nefa valabala-kendrika, tsy be teniteny, tsy ohatry ny isan'andro e. Fa angaha dia mafy be miasa tany sa tsy salama ianao tiry-tera? Tsy haiko aky fa isan'andro ary mbola mandeha tongotra mody tsy mahare valaka izany fa androany atsapako hoe hafahafa izany. Tena hita soritra eny amin'ny endrika eo sy ny fihetsika eo aloha izany e. Fa hafahafa ahoana koa nefa izany. Ka vao avy nanao dia mba vafoa kely amin'ny maraina tokony ho tany folo dia nisy nanaikitra be tato amin'ny kiboko kanefa hatramin'izay tsy nisy an'izany. Izany. Ny zavatra nohaniko raha teo koa tsy niova. Toy izany koa ny ora finanako dia mba vafoa. Fa nga moa ianao ity marary vavony? Aretim-bavony mantsy no fahalalako an'izany aretinao izany. Tsy afeniko anao aloha fa hatramin'izay fotoana natsiarovako tena dia mbola tsy narary vavony izany mihitsy ahy. Ay. Tena lasa mihitsy ny saiko hoe inona ary nahazo androany. Ary sao dia mba nanandrakandrana ny sotrosotro tany kosa ary ianao ity. Matombo sy eo izany aretin' izany asa. Haiko ihany manko ireny namanao ireny fa mpisotrosotro ka tratry ny fakapana-tany ianao izay. Hainao fa zavatra tsy fihinako ireny fa tsy misy an'izany re a. Sady tsy ho henonao eo koa ve ny fofony raha misy tokoa izany. Eny, fa hoana aloha e. Dia ahoana ozy ny mpiara-miasa sy ny mpampiasanao tamin'ny ianao narary tao am-piasana izany? Dia tsy mba nangataka ny ody ve ianao fa dia niaritra ny aretina tany fotsiny? Ka le aretiko nge tsy maharitra ela be ny fihetsehany fa mandalo ihany. Dia misy fotoana miverina. Tsy tao koa ngataleha dia tsy fantany izany. Na dia izany aza ve dia ho fahadisoanao anao mba mitaraina amin'izay tompona andraikitra hafa hoe raha hoe misy manjoanao. Amin'ny sisa aza manao an'izany tsoa fa raha maninona any ianao dia mpampiasanao tsy hanampy anao e. Manome fehem-potoana hijanonana amin'ny asany mba ataony fa izy akory tsy eo. Eny rehefa leo aloha hakaina kely sy atoritory aloha fa tsy ao mihitsy aho izany. Vo azy rehefa vonona ny sakafo. Eny azy. Fa maninona foana tianao tiry-tera. Jereo ny tianao fa mihatsatra andreo manalina e. Ny fanafodiny men'ny dokotera tsy misy vokany avokoa ny fiasany. Dia tsy haiko mihitsy aky izay mahazo aho fa ny dokotera zany dia tsy nanambara firy fa ny fanafody fotsiny nasainy vidiany. Nilaza izy fa ao amin'ny foko ao no misy tsy tomombana. Dia inona no hevitra fa tena tokony ho tsaboina aingana anie izany e. Nefa nentomanana amin'izany tsy misy akory fa efa lany vidianana fanafody. Amin'izao manko raha vao tsy misy ny vola dia tsy misy koa ny fitsaboana. Ny mahagaga koa dia fa maninona ianao no marary fo. Ka nazako aza angeky mba gagy. Aleo atsony dadatoa fa raha tsy diso aho dia mpitsabo any ivelany ihany ny zanany ka
mety afaka nampy antsika izy. Zany tokoa. Roland tokoa moa le mipetraka any ivelany. Ndany ianao makany dia manazava ny zava-misy fa za tena tsy tafariny eto raha zao tobatako izao ka mino fa nampy antsika izy na dia torohevitra fotsiny azy. Aleo ary ataoko vetivety zany sakafontsika dia andeha fa matoritory aloha avy ana mikarakara dia mihinantsika. Ianao aloha makaina tsara dia meza matoro mandra-patongako fa ianao io mantsy tsy ampy toromaso koa. Eny akia. Mandrosoa ianao ry dadatoa. Misaotra anaka. Io izy afaka nazava bebe kokoa andrendresaka efa nataoko taminao reny ngamba. Dia avelako eo aloha nareo fa andeha hikarakara ny sakafontsika vetivety afa efa tondro ny andro. Eny misaotra. Eno ary tera. Dia izao aloha manahoana zany ianao zany tera. Toa tsy metimety hono ianaoko. Tena tsy salama mihitsy ary dadatoa. Ianao no manahoana? Salama tsara anaka fa ahoana inona no retina mahazo anao fa toa tena niaina sy miafotsy asatra ne ianao zany aiza le tera taloha reniko. Mipetrapetra aloha ianao ary. Misaotra betsaka. Toa hoe ao amin'ny foka ho ny dokotera misy tsy metimety efa nanome fanafody maromaro ihany izy fa tsy nisy voka mihitsy hatreto aloha. Zany verse ko dia maninona ry seny zovy mba milaza. Tokony rehefa misy fahasahiranana dia mba milaza amin'ny fianakaviana manao tandrefaka amin'ny fahasalamana mihitsy ingena ro zany anaka ka izay ngery dadatoa ny hevitra hoe arety mandalo no mahazo ahy kanjo tena aretina fa ka na izany aza ry setia ny aretiny se mantsy zao aretina mitaiza raha mifahazoko azy areti-po mantsy raha izany voalaza ny mpitsabo zany ko. Ka izany indrindra ny antsoina ianao ry dadatoa mba hanampy anay amin'izao aretiko izao ainao nefa nitoerana misy anay fa vao andalam-piariana nefa izao efa ho tapa-bolana za tsy niasaka na dia mivola ataonay sakafo aza manahirana ato ka sao mba misy azonao atao re mampalahelo mihitsy nareo marina ka ny mahagaga dia ny tsy nanohizan'ny dokotera amin'ny fitsaboana anao nefa ny aretina ane ka sarotrarotra ihany ry tery mba miangatra ianao ry dadatoa fa ndry sarotry dia satrinay tokoa ny hitsabo tena fa ny eto manana ny tsy misy nilaza mihitsy ny mpitsabo fa tokony hiditra hopitaly ainao koa fa ny fitsaboana tsy mba misy an'izany hoe maimaim-pony zany. Marina aloha zany fa izao no andeha ataontsika ary anatina hopitaly tsika dia atomboka amin'ny fitsaboana ara-dalàna dia izao ireo fanafodina sain'ny dokotera nampiasainareo mantsy dia fampijanoana fanentainana fotsiny fa tsy fanasitrahana tanteraka akory ka aza mieritreritra tsy maninona fa za ny antoka ny lany amin'izany fa efa haiko ny toerana misy anareo mivady kely manko fa haiko tsara dia misaotra indrindra ry dadatoa fa raha tsy misy anao angamba dia miandro fahafatesana sisa ny natao mbadiko za mieritreritra n'izany Andriamanitra ny fiadanana ne amaly fitianao tsisy isaorana anaka eny vohikava mahatratra reny fiainananako ny ory mila ampiana ny afaka manampy kosa manome izany koa no mahampiavana ry sea. Tena isorana be dia be aloha dadatoa fa raha tsy nisy aza angamba dia asa fotsiny izay fijaliana henantsika. Mba velom-panantenana raha vao nandrehany fanapahan-kevitra dadatoa iny fa miomana ianao amin'izay entana tokony ho entina fa mivaly izy ny akantsika eo araka ilay resaka maly iny ny entana indray efa vonona avokoa ka miandry azy isitsika ary sao dia te hisotro ronono aloha ianao nividy mantsy aho ataoko toanainao anao efa masaka mantsy izy ao fa nisaromako ambilany eo aloha tena zany mihitsy zao keny tsarotsaro ny vavako fa meo ary misaotra anao fa raha tsy teo angamba ianao dia asy nahazo arery teto tsy misy tokony isaorana re zany vadiko ny ianao
namorana zatra dia tsy fandao zanytsika. Zay fa lasa vetivety akan'le rono aloha dia merena moramora ianao fa isotro ronono avy eo. Eny ary kia. Tsapako fa tena sahirana amiko mihitsy ny vadika. Tsy mandry andro tsy mandry alina mihitsy izy amin'ny fikarakarana. Andrasa aloha iarina moramora fa efa ho avy izy izay ka. Ity ary ny rononao e. Misaotra kia. Raisy moramora fa mamay ty dia tandremo sao dia mitobaka. Dia sotro miadana fa andeha anidiny varavarankely aloha fa efa ho avy eo izay tadatoa. Misaotra betsaka kia. Ndana ary fa efa ho avy tokoa izy izay. Mino tsy maintsy miroso amin'ny fandidiana moa ny dokotera teo ka dia mila mahandry ampitony iny izany tsika amika. Andriamanitra mba tahino vadiko atohatra ny fandidiana tao azy. Matahotra bengy ary tadatoa fantatro izany fa izao anaka aza dehibe ahy ianao fa akinao ambavaka daholo ny zavatra hita izay atao dia mitonihatra any ianao izay aloha fa andeha hijery nreto fanafody asain'ny dokotera zadiaviny reto aza dia miahy ianao fa efa any amin'ny efitra fandidiny dery izao dia andraso eto fa sao dia misy lan'ny dokotera atsika fa hividy fanafody vetivety aloha anako. Eny ary rery tadatoa. Dia mbola mamerina fisaorana rehefa tena sahirana ianao tia izay tsy misy tokony hisaorana izany izay aloha anaka fa lasa. Eny ary ahoana ny atao ry tadatoa ny andro ty efa hariva nefa dia mbola tsy nilaza ny inona ihany dokotera. Mitonilo ahy ianao ka izao aloha nataontsika ary mandehana ianao mody fa aleo izany miandry izay ty amin'ny hopitaly dia atsoko amin'ny alalan'ny telefonina ihany ianao raha vao misy vaovao za mantsy efa nampilazany nentoanao fa mety ho tavela maritra ty sady sao koa misy fanafody ampividian'ny dokotera indray eoko. Tena mitaintaina be ny ary tadatoa indray ianao anaka. Ataoko ahoana ny amela ny vadiko irery amin'izao aretina izao. Tsy aloha ve za hijanona hiaraka aminao aty ka izay fanantenanao izay indrindra neny tsy hamelako anao hijanona aty ry mino mitony aloha ianao fa sanatriny maninona ianao anaka ka hiampindray ny fahasaranantsika mandehana modo izany zanako izany mandehana eny ary rery tadatoa fa dia mahatoky ny famarinany teninao koa andao inona koa moa no azoko atao amin'izao tsy fahatsiarovatena ny tery izao. Mba tsy mampino koa ny zava-miseho aty ampitatika. Ay ve ka tena misy ireny hoe olona mpitsetsitra raha amin'ny horonan-tsary iny. Vampira no alalan'ny mpijery horonan-tsary azy. Tena tsy honono fa za mihitsy ny nanao ny fanandramana sy ny fitiliana rehetra momba n'io karazan'olona mitsetsitra raha io. Ary aleo aloha tohizana ny asa fa be dia be ny zavatra tsy maintsy fantarina amin'ity tranga misy atytika. Vao ny fitiliana ny rà aloha izao ny vitako. Zany no lazaiko mino amin'izao vaovao nambaram-botsabo izao. Omaly ary izy ireny jereo ny fahatairany ko maika fa andre zao vaovao somary afafy izao tena efa ho avy eo izao izy rehefa avy eo dia tsy maintsy amin'ny tanin'ny fahasalamam-badiny. Inona ireny no lazaiko azy ary tsy tadatoa very mitanaondrika ery
fa misy nary dia sanatria ve ka maty ny vadiko marina andraso atoniko ty anontaniana ka Tatatoa fa misy nary Tatatoa dia kivy be ohatr'izao ianao Tatatoa dia sanatria ve ka maty dia rehefa tsy niteniteny tamiko ianao efa tonga ianao izay ary le efa nahiko tsy miteny akory ary dia efa zao sady no toniko tsy misy ninina rehefa dia mitony aloha ianao hoe manaona aloha fahasalamanao anako ka maninona ary ianao nikivikivy sy lasalamborona ohatr'izao hoe ianao tiako sao dia manafina amiko ary ianao ry Tatatoa tsy misy an'izany ho vadiko ena izy fazana fenana salama tsara fa zao sahiran-tsaina amin'ny aretim-badiko izao ka izao no izy romino tsy manafina ninina aminao anaka fa izao no izy vita tamin'ny telo maraina teo ny fandidinany dera dia maninona ry Tatatoa maty ve zay indray ianao aza tapahanao aloha any teniko ka toy izy ary ny teninao fa efa dodina ange azy zany andreny vaovao makasika an'izany ianao mantsy teo tao kivy zany no fahitako anao vita ho ahy teo mifandidiana azonao ary velona somatsara mivadinao saingy nisy ny fahaverezan-drahabezaka nandritry ny fandidiana dia reraka tanteraka izy ary tsy mbola mahatsiaro tena raha tsy tafavery ny raha very io zay no nambara mpitsabo teo anaka tena misaotra an'Andriamanitra fa velona somatsara ny vadiko izay indrindra dia ahoana zany ny atao amin'izany ry Tatatoa mila mamindra rana izy zany voalazanao ka izao natao romino efa nihevitra an'izany any ateo ary efa nanome hevitra koa ny mpitsabo tsy maintsy asaina makaty avokoa ny fianakaviany dera mba hitiliana ny sokadin-dra azo anampiana ny rany mino mantsy anaka fa tsy maintsy misy mitovy sokadin-dra aminy ray amin'izy mianakavy dia amin'izay no akana omena azy dia izay zany no atao ka aleo ary azy zao dia ampilaza ny reta-po aminy indray aman-dreny koa nefa tsy eto atoerana dia tsy maintsy ampilazana koa zany ohatr'izay ay tokoa moa tsy fantatry ny fianakaviany zao manjoany dery zao ienina dia ny ray aman-dreniny aza hainao ihany ry Tatatoa fa tsy miheverina eo tonga amin'izao nge ilay aretiny dery sady tsy tao anatin'ny lohatsony nampafantatra an'izany tamin'ny fianakavianiko ka tsy fanomezantsiny zany anaka fa aleo no mampandreny fianakaviana fa izaho hividy an'ireto fitaovana sy fanafodina sain'ny dokotera hovidin'reto dia tonga dia ety ihany no mivantana rehefa avy mampilaza amin'ny fianakaviana anao eny ary fa lasa ary aloha io zany ndorany tony dia misy virusy tena zava-dozy tiako fa kay tena amin'ny alalan'ny kaikitra no findrany virusy eo any amin'izay olona kaikeriny raha ataony izany ny kajikajy dia raha mahakaikitra olona ray ny olona ray mitondra ny virusy io dia avy hatrany dia mifindra io ary olona voakaikitra io koa dia manaikitra olo-kafa dia ohatr'izany hatrany ohatray variana ty atao marina dia adiniko hatramin'ny napirina n'ilay raha voavy nalaina teoko ohatry fa nakaiza ary izy teo nefa ne dia teto mihitsy nametrahako azy teo sa mety efa nampiriny dokotera lisy any amin'ny fitehirizan-dra ka ireny efa nambara mpitsabo ireny anaka ny valiny fitirinana natao tamin'ireo fianakaviana fa tao hoe tsy misy mitovy midera ny sokadin-drahan'izy ireo koa fa inona foana ary ty olana miseho ty ry Tatatoa dia mahagaga anaka aisaka tsy misy raha mitovy amiderany amin'ireo fianakaviana dia iray aza to tsy mampino ka olona ray tapo raha raha izao ve dia tsy misy mitovy raha ka na izaho koa ny azy anaka saika tsy nino saingy izay moa no nambarany dokotera dia tsy hitako trony izay anazavana aminao amin'izany tena ho faty ihany zany vadiko ray izany ka izay indray ianao
Za teo mba efa velom-panantenana kely nefa indrisy fa tsy voavahandray ny olana. Nahita hevitra anaka. Aza manary toky aloha ianao andraso fa iresaka amin'ireo zanako fa izy mantsy mpitsabo any ivelany ihany ary izy no afaka nazava amintsika an'izao sy afaka nampitsika ihany koa e. Ary leo aloha akaina kely fa arify ny andro. Zany marina raha mba nisy taona ny janonana mihitsy androany fa dia variana tamin'ny fitiliana le raha be dehibe teo. So ihany aloha fa nahazo vokatra be dehibe anaty izany azy. Iza koa ary zany manelingelina miantso amin'ny andro arivo zany. Za zao vao saika hoe andeha akaina. Ive dady ty. Allô? Manao ny dady? Manao na dolo nareo any? Za salama tsara ka. Ka inona ny vaovao? Manao na dolo ny fianakaviana any ka? Salamy dera? Dia ahoana zany ka? Dia zay se ny olana ty any misesy isa ny vahaolana farany andrandray ny fianakaviana e. Dada, fa tsy nisy azo natao mihitsy ve zany tany e? Aty aloha misy fa niala vira tany zao ny olanako. Za raha teo tsy afaka mandao ny asako aty. Nisy vahaolana ve le tsy dia hiteny amin'ny lahy vonjaina ny tility fa tsy sangisangy tsony e. Ny dokotera raha teo koa efa nanome fepotona fa raha tsy mahita an'ilay raha mandritry ny 3 andro zay dia tsy voatazona tsony ny ainiko. Mitadiava le sevitra faran'izay aingina fa efa atombotra ny fotoana e. Eny ary dada, fa zao e, omeo ary le sokajin-dra dia tadiaviko ato e. Rapitsy dia rapitsy any dia resaka ny lehibeko dia alefako any. Zay zany lesy fa afaingany fa sao dia dileo ny fepotona. Alefako mailina amin'ny alahy zao dia zao ny momba n'ilay sokajin-dra tadiaviny. Eny ary dada, alefaso malaky ao anaty mailao ary le mombamomba n'le raha dia ao any amin'ny mamaly anao e. So ihany koa fa nasiako marika tsirairay reto raha be dehibe reto fa raha zany dia niverenana natao fitiliana indray. Aleo aloha tadiavina vetivety ty sokajin-dra mitovy amin'ny andery ty dia tonga dia alefaingana sao dia tareoko. Ndaso e, ndaso aloha mariniko tsara reto raha reto. Tsy izy ty ka. Zary. Tieto ka. Ndaso, aleo aloha tsoko dada dia alefako ty. Rovina ihany sy dada toa le raha nafaranao vao tonga. Raha pitso ange le fepotona ny dokotera e. Ka vao niantso teo mihitsy ro raha anaka fa efa nalefany any ilay izy tonga ty anio alina hony alamino any sainao dia mivavah fa raha sitrapon'Andriamanitra ny havelomany dera vadinao dia ho avitra izy. Ataovy ambony miritsaina fa efa vavahany olantsika anaka. Ka ny mampanahana angery dada toa dia ty izy tsy mahatsiaro tena mandritry ny andro roa be zao. Zay indray ianao. Aza manahy ianao anaka fa efa misy romana izy noho ny tsy fampinon-draha ho amin'ny vatany fotsiny mahatonga azy tsy ahatsiaro tena toy izao e. Mahatoky ianao an'ireo mpitsabo fa efa manao izay ho afany kosa izy ireo sady ny fanafody raha teo koa ny hananantsika daholo e. Efa tsy mitsahatra mivavaka ho azy ary dada toa fa tsaro zany. Ohatran'ny tsy mety mandry ny saiko. Zay indray ianao mino notezaina tamin'ny fivavahana kristianina ianao anaka. Aza manana an'izany toe-tsaina moramora kivy zany ajoro tsara ny finoanao anako. Eny e, misaotra ry dada toa mifampahirezana sy mifanampiana fa raha tsy teo ngambo ianao dia tsy haiko tsony izay nahazo azy sy no mety ho toy ny fiainako. Tsy misy isaorana zany anako. Ary aza dia mandata-dranomaso amin'izany ianao fa izay neny maray aman-dreny anay e. Tsy mahafo zanaka izay anaka ary mba manana an'izy anterana koa moa izay fa ny fanampiana ny fiainany e. Dia misaotra indrindra dada toa.
tonga somatsara ihany ilay raha anaka. Ianao mbola natory be alina de tsy nifoazoko. Zany very Tatato. Eny anaka. Efa ela mihitsy zao reny dokotera roalahy reny misy ilay dokotera vavy lehibe ny hôpitaly ato iny no lasa niditra ao nanao ny asany. Ho avitra ihany zany vadiko. Zany ariko. Misaotra anao Andriamanitra fa mamaly vavaka tokoa ianao. Aleo aloha anatina vetivety ery amin'ny dokotera ery fa ohatra mikopaka atsika zareo zany. Za koa andeka. Efa tia hien'ny vaovao mahakasika ambadika aho. Aleo za rery no endry mino fa endry taitaitra be io ve ho eny tsy hitabataba eo e. Hôpitaly mantsy ato anaka ka tsy azo hitabatabana fa milamina fotsiny ianao de andraso eo afa ho fantatro hoe foana ny vaovao e. Ahoana ondry Tatato ny vaovao tao? Efa mahatsiaro tena ve hono ny vadiko? Aza taitaitra eo aloha ianao anaka fa tsy ahavita-javatra ny eo ty fahataitairanao ty e. Ka tantara ho aingana ary fa aza be safareo ianao e. Efa todina mihitsy aho zany. Izao no izy. Afaka adiny indray moa vao atsiaro teny dera. De aza matahotra tsony ianao fa ho velona izy zany. Efa nampidirinao amin'ny vatan'ilay raha rehefa miverina tsikelikely ny heziny. De izay ora izay zany no fotoana atsiarovany tena voalohany saingy tsy mbola afaka miresaka hono izy ho mpitsabo teo Mbola adiny be zao ve? Zay indray ianao De tena nampanantena fe nefa ny dokotera fa ho velona izy? Nampanantena izy ka. Fa raha tarakely foana anaka de saika adila amin'ny fimpitoana. Zany ve? So ihany lo fa teo Roland nampy fa raha tsy zany angamba de efa ny fatana mangatsika ny nandrasantsika ohatr'izao. Adidiny re zany ry mino izy ene mpitsabo de tsy afamiala izy satria efa nampafantarantsika azy ny zava-misy taty e. Ireo mpitsabo ary tsy nanamarina intsony ny fitoviany raha fa natahotra ny tara de tonga de nanao ny asa avy hatranyko. Fa vao nahazo le raha hono izy de hita niova be kosa ka. Izay ny tenenako anao hoe aza matahotra tsony fa ho sitrana ny vadina. Tena faly be ary Tatato. Eny anaka. No isaina de atsiaro teny dera. Tena tsy atao masony Tatato fa efa kely ny finoko nandritra izay fotoana tsy nahatsiarovany dera teny izay. Iny ny dokotera fa niditra ao amin'ny dera. Ary toy ny voaka sahady. Ary ohatry ny penina be izy zany fa misy inary. Tatato koa moa ty restory ty tapoterana teto. Aleo mihitsy lotairiko fa ohatry ny misy zavatra ilay mpitsabo angamba ka. Tatato. Ahoana anaka? Restory teto mihitsy anaka ko. Ono ka efa tapotra angany adiny indray anaka. Ie. Efa niditra tao amin'ny efitra nisy andera ho le dokotera vavy de vetivety kely izy de nivoaka tao sady ny penina be. Tsy haiko hoe misy inona. Andao hoe antanitsika ry Tatato. Andao ary fa lasa izana le ny dokotera teo. Lasa niditra ao Brown ao izy teo e. Mandrosoa de mipetrapetra e. Misaotra azafady mialatsiny dokotera fa manelingelina. Fa hono dokotera? Tompoko. Efa dily zay ny ora iray ka saika mba nytany mahakasika an'le marary zaiko nanao ahoana ny toe-pahasalamany tao zay. Ka vo saika ampiantso anareo mihitsy aho zao mahakasika aziko. Tsara fahatongavana zany zaiko. De nanahoana zay ny fahasalamany vadiko eo dokotera? Eo indrindra sika zao. Fa misy inona re dokotera? De sanatria ve ka maty ny vadiko? Mitony aloha mino fa misy ina tokoa dokotera. Ka aza tapahanareo aloha ny teniko e. De mitonina reo fa tsy maty zany izy.
Ka manahoana izy? Efa hoe milamina ho aho aloha. Vao iteny dia tapahanareo foana ny teniko. Mitony aloha ianao anaka dia aleo izy iteny eto ara resaka dokotera azafady indrindra tsy hitony mihitsy mantsy izay raha tsy mahalala kosako. Ka tsy maty izany ho izy araka ny nambarako anareo teo fa tsy hita tampoka tao amin'ny efitra nisy azy izy. Raha andeha hijery azy iny teo no talanjona fa tsy tao izy. Izay aneny saika ampiatsoko anareo dia hoe nentinareo no dia ngale marary. Ahoana? Maninona tsara hoe dokotera? Fa lasa izy mivadika dokotera. Izy ary ny mbola andrasana ny fotoana atsiarovany tena ka hoentina ahoana ary izy. Mahavaly izany dokotera. Tao tsy mampino hoe tsy ao ilay mararotro. Olona mbola marefo dia marefo aneny no toebatany ka hoentina azy kosa ary izy. Eo andala-pikaroana azy sika izao efa nampandrenesina daholo mpiandro vavahady any ivelany any. Aza matahotra nareo fa ho hita foana izy. Sady raha mifahitako azy mbola voahaingana izy ny miala tao anefiny tao raha tokony izy mantsy afaka ora ray aoriana amin'ny fahamezana n'iny raha iny izy vao tokony atsiaro tena. Dia efa nampandrembo mpitandro filaminana ve nareo dokotera sa? Tsy mbola ka mino fa mbola atao amin'ny faritry ny hopitaly izy ka tsy te ilaina loatra ny ampandrenesana amin'ny mpitandro filaminana amin'izany. Mbola didinay ny ato ka manahirana ny mifampitsabatsabaka amin'ny asa. Dia ahoana ny atao amin'izany dokotera? Raha maninona ny vadiko ty ahoana? Ka efa lasa nikariko azy any ivelany any ireo mpanao fiofanana atao aminay miara-mitady aminy zareo. Miaraka mpiambina rehetra atao amin'ny hopitaly izany. Nareo kosa aloha dia mitony dia mandehana aloha makamaka rivotra ao ivelany ao Efa ala ihany ty ny andro nefa dia mbola tsy tahany vadika. Fa lansay zany ianao ry tera. Aleo aloha andalo kely eo amin'iny fa so dia maninonao koa iny amin'izao tsy fahitana ny tery zao ka izay vao hitombo koa ny fahasairanana. Tray marina io raha fa mbola mitomany eo ambony fandriny foana izy. Mampalahelo mihitsy izy ka nefa inona moa no azoko atao fa dia ny mampahery azy no mety angamba. Mino mangina anaka fa rahareo anie ianao mbola andala-pitadiavana ny derany itsika izao sady efa nampandrenesina koa ny mpitandro filaminana hitady azy anako. Aza matahotra ianao anaka fa ho hita foana ny vadinao okizay aloha Kivy ary dadatoa. Aizaka efa tapakandro mahery izay neny tsy nahitana azy. Marary ane indro dadatoa fa tsy hoe olona salama akory. Raha hita ary fa izy tsy efa maty izao. Izay indray ianao anaka. Aza manary toky aloha ianao mivavaha ianao mba tsy haninona izy. Mino koa fa matoa izy tafavoaka tao dia natanjaka ane izy izany. Ka na hivavaka eto foana ary dadatoa mandra-paraina ny andro. Rehefa tsy nisy ataontsika eto dia zava-poana. Ny mahavariana kosa aloha dia hoe raha efa natanjaka tokoa izy no niala tao amin'ny hopitaly dia naninona ny tsy nodita aty an-trano. So kosa ary voadona ny fiarany velany azy sanatria enganika mba tsy ho izany kosaka. Efa nitady azy izay mpitandro filaminana anako ary aza kely fonina ohatr' izao mihitsy ianao io fa notezena tamin'ny fonina kristianina anie ho ahy ianao apetrao ampelantanan'Andriamanitra izao fanjavona ny dery izao anaka. Mivavaha koa ho an'ireo mpitandro filaminana izay nitady azy amin'izao andro alina izao mba ahita amin'ny vokany. Efa amin'ny fitola sasany arivo izao fa aleo aloha alefa ny radio sao mba misy vaovao mahakasika ny dery ary mino. Efa namparitaka tany amin'ny onjam-peo sy ny haino manjery ihany koa mantsy ny filazana rehetrako. Misy olona trangan-javatra hafahafa teny amin'ny faritra Ambatobe iny ny hariva teo. Olona iray no voalaza fa mafinafy io radio dadatoa fa rehefa nentina tany amin'ny misy resaka voalohany dia izany. efatra ny tsaoka ilay olona. Eny tokoa anaka. Tonga ny an-trano mihatra amin'izao olo itenenan'izao. Ka izany sika ponina manodidina ny faritra Ambatobe iny mba ho mailo sy tandrana. Dia misy fandraisany amin'ny mahazo any tera ary ve izao fitsoahana nisy teny amin'ny hopitaly izao. Toa mahavariana sy mampatahotra ilay izy ka.
Aizary ny vadiko amin'izao fotoana izao. Dia lasa tokoa ny saiko anake. Ny fomba ny alany tao amin'ny hopitaly aloha dia mitovitovy. Ary ny tsy fahitana azy hatramin'izao fotoana izao koa dia mitovy ihany koa. Dia misy ifandraisany ve izany? Atahorako ry dadatoa sao dia ifanehatra amin'izany biby izany tokoa deraka. Sao dia maninona any. Ny mpitandro ny filaminana angamba izany antso izany anaka. Omeo aty hoe io telefoniko io zafady anako. Tia re. Ohatray. Ka eroanao ty miantso tiako. Allô? Fa misy inona ty no miantso amin'ity andro alina ity ala? Tsy fanao ny lahy mantsy zaoko. Manahoana aloha lahy any? Manahoana dada? Lozangery dady. Ohatray. Fa misy inona ty to sady seposepotra be manko lahy zany ko. Tsy zany fa ny famadika tamin'le raha nisy virusany le raha lasa tany aminareo iny. Inona tsara ny lazainy lahy? Tsy izy zany ny raha nalefa ny lahy taty iny nefa ne efa nampidiry ny dokotera tamin'ny dery. Ny fotoana koa efa akaiky ka tsy nandalo fitiliana intsony fa avy hatrany dia nampiasainako. Dia misy virus inona le ty iny a? Manao tao foana mihitsy anie lisan'izany sao dia tsy fantatry lara fa ain'olona anie ny nalaovan'ny lisany amin'ity asy ty ole ty ary zay zany mahatonga ny dera tsy hita popoka. Ka lozy ty marina. Teny efa nianaka tao amin'ny rano anie zany le virus dia zany mahatonga azy tsy hita. Hitako moa dera no tafatsoka tao amin'ny hopitaly ary mbola tsy hita ny ely ty izy hatramin'izao dia inona ny fepetra raisiny lahy amin'izany sao ka inona? Tsy maintsy mivonona amin'ny fanafody rehetra dia ho avy any Madagasikara any. Fa nga zany ihany le tia. Ny hainy ny fampalalam-baovao koa zay teo fa nisy vavona tsy ravina be tao. Hoe ahoana ry dada? Ka nisy tranga fahafa nampivaramonsana ny olona ty zao olona iray ny voalaza fa voakaikitry ny biby ny tendany dia nentina teny amin'ny hopitaly dia nanjavona ihany koa. Tena miparitaka be any nge zany io virus io raha izany. Zao dia zao ihany dia tsy maintsy makany. Dia mba ampilazao ny mpitsabo mandray tanàna ny fitsaboana ny dera amin'izao zava-mitanga izao mba andraisany zareo fepetra. Fa lozina ny ty Andriamanitra. Dia ny vadiko izany le lazaina fa biby manaikitra olona. Fa ina loatra ary reny nataony dia misy fahoriana foana ny fiainana mamelana iry Andriamanitra. Mamelana iry misy fahotana vitanay fa mafy loatra izao fijaliana mahazo anay izao. Izany dokotera ny vaovao azoko tamin'ny zanako teo Fa loziny ty lazainao ranga ty zavadozana zany lazainao zany mba hamendrika ny dokotera koa ve zany zanakao zany zavatra lefa ny aty ve dia tsy ho fantany akory. Ka tsy fotoana ny fanomezatry ny tsony zao aloha dokotera. Nentin'ny fahamakana izy noho ny famonjena ny dera dia ianareo koa azy zany diso amin'izany inge. Tsy nahamarinareo koa hoe mety ve ty raha ty fa tonga dia nampiasainao avy hatrany kosa koa. Marina aloha zany fa minitra vitsany sisa dia dila ny fotoana tamin'iny raha mbola hoe nanao fitilianan'iny raha iny zay dia tsy ho voatazona tsony ny hainy mararinareo. Ka aleo zany ho any dokotera fa raha niraraka tsy azo afin'ntsony zany iny ny tokony atao zao no andeha kosa heriverina. Ka eo indrindra sika zao ahoana dokotera? Miala tsiny aminareo fianakaviana aloha fa tsy maintsy atao zay fomba rehetra isamborana azy mba hisorohana ny mety ho fianaka io aretiny ho eto amintsika tena zavadozana eo aho zany Madagasikara ihany marina aleo tonga dia anytany avetrany tompony andraikitry ny hopitaly ny tsaboana ny dera ny lazainy dada aloha azo Also. Manahoana ianao dokotera? Salama.
ahoana ny ianao zay? Miavina koa zany dra olona. Zany ve ny toetry ny tokony aseho sy andraisan'olona raha hoe mba manana toerana kely. Ianao ve tompoko ny lehibe mpitantana ato amin'ity hôpitaly ty? Ie, fa ahoana ny ianao zay e? Misy tsy metimety nga sa mitady olona ianao? Tonga de lazao zay tianao ambara fa mbola be ny asa tao ka tsy afaka ny tananao eleto a? Tena miavina koa zany raha dokotera ka. Zay mihitsy le mahavoatsika malagasy. Aizako rehefa mba mahazo toerana ambonimbony kely de mihevitra ny tena no tompon'ny fahefana mihitsy. Raha tsy misy tombotsoany zany de tsy handray anao ampanajany zany mihitsy izy. Zao dokotera, za le dokotera nanome raha le mararinareo tato. Ay, ianao le dokotera zanak'lerangany tondra marary tato. Fa loziny ny tia nataonao ty e. Tsy ho vita moramora izy ho zavatra nataonao zao e. Ary tsy ho afamaina amin'izao ianao satria tsy nijanona tamin'ny fianakavianareo ray iny ihany ny vokadrasin'le tandrevaka nataonao. Viva nisy olona hafa ihany koa ny nanjavina tato rehefa avy nitsaboana. Efa fantatra zany ka. Fa tsy ady soko anginy fa le mpiara-miasa amiko no nampifamadika ny toeran'le raha mitovy sokajy. Ndray nisy an'le virus ary ndray tsy nisy. De le nisy virus indray ny lasa taty. Ka tsy ady hevitra ny amin'izany no aleko aty fa farany raraka tsy azo rofina tsony iny. Aleo ny fepetra ny raisina mba hisoroana ny mety ho fianaka io virus io dokotera. Ka marina tokoa aloha zany e. Nefa ny ahoana tokoa moa zany ny endrika isehoan'le fiantraikan'le virus raha vao tafiditra ao amin'le olona salama ray le izy. Zao e. Iny virus ao anatin'le raha iny a de mahatonga olona reo romotra ka mefara amin'ny tsy fahatonga vatsaina ary zany mahatonga azy anaikitra sy hinana raha. Io de mifindra amin'ny alalan'ny ivy na ny rory. Vokadrany de manjary maniro azy ny vangefatra ary lava noho ny an'ny olon-tsotra izy ireo. Ohatr'izany koa ny masiny. Tsy mitovy amin'ny mason'olona fa manjary mahita amin'ny alina kanefa tsy mahazakazavana. Zany mahatonga azy tsy miseho raha tsy hoe amin'ny andro alina. De ahoana natao amin'izany dokotera? Tranga tsy mbola nisedraiko sy tsy mbola eno eko izy ty fa raha izany filazanao azy zany zao de tamin'ny horonan-tsary vahiny nahitako an'izany. Ka tafina tamin'ny zava-misy tokoa reny horonan-tsary vahiny reny fa zany hoe somary nampiana kely na nalana kely. Ka zao ngamba natao dokotera. Efa nitondra fihediana entina hanoerana azy io aty. Fa ny loza zao de izy tsy hita hoe aiza na izy tiako. Fa ahoana tokoa aiza marina zao le olona voalaza fa hoe voakaikitrinika. Ka araka ny nambarako anao teo aloha de tafaporitsaka tato amin'ny hôpitaly koa izy iny. Tena tratrariva tia marina. Tora ny fitomanino zay mino fa de hatram'izao kosa ny dera de tsy mbola naharenesam-baovao ihany. Na izary ty kivika maika moa fa izy. Aleo aloha montsy fidinaingina fa mahanginy rereo zay mino ka. Ohatray marina. Mahangina be koa ny amin'ity parking ity zany e. Amin'izay maizina sady tsy misy mpandeha koa. Marina tsy ohatran'ireny sasakalina reniko. Ohatray, inona koa ary zany voatonako teo zany? Tsy diso ny fahinoko fa nisy zavatra voatonako mitsy teo ka. Nefa ne de malalaka tsy misy ninina eto e. Aso lora nga hijanona kely fa de tazanoko fotsiny aloha ny aoriana. Izy n'izany fa leo voana mihitsy ka. Lohatray. Ary tena tsy misy ninina marina etoko. Ny teo lohako koa nefa tsy misy ninina. Sa ve misy zavatra voahitsaka ato ambany ato e? Leo ranga aloha tsy lovina amin'ity telefony ity ny ato ambany fiara ka. Ohatry tsy misy ninina koa ato marina ko. Leo ranga andeha. Ohatray.
ary ireo no tazanina kely ihany ny avy atsy aorinana dia malalaka azaka. Ary iza koa io mijoro aoriana amin'ny fiarako io sady tsy mihetsika mihitsy anie izy izany andasa aloha tairina amin'ny klaksona fa sao kosa dia olona mila vonjika. Nefa vera mila vonjy dia tsy mba manatona fa dia mijalona eo fotsiny kio iny eny marina fa tamin'ny manatona tokoa. Ary izay vao tazako tsara ny endriny fa lehilahy aloha ary manitsy ety mihitsy anie izany fiaviany izany ohatray marina. Ary to miosondraha be ny vavany sy ny akanjony eo anoloana. Leo andosotra fa tena tsy mazavazava ity ka. Aleo mihitsy mandeha. Ary manaraka any izy izany nefa za fa mandeha mafy be fa tena matanjaka be izy izany aleo fainganina ny dika. Hatramin'izao dia mbola tsy nisy ny antso na ny mpitsapona ny mpitandro ny filaminana. Marina raha tsy mitaintena foana mahakaiza ary izay vadiko izay. Tena kivy mba efa niratra kely iny ny fiainako teo hoe azo tsapoana ihany dera nefa dia tia fanjavona nyity indray no mahatonga soa mampifalaketraka. Ary misy fiara-mijanona ny any ivelany an'izany sady to ohatry ny ao tokotany eo mihitsy izy izany dia hoy zary sa olo-ka fa mihitsy. Mino ode izay ihany anako. Hoay marina dadatoa ihany ro mino ka tsy feo any dadatoa ve izany nefa efa misy fiala mahery nefa izao. Mety misy vaovao kosa angamba matoa izy tonga tika. Voay anako mino Mansoa ianao ry dadatoa. Inona ny vaovao fa toa sepitsepitra mihitsy ny ianao izany Ianao elabeko. Tsisy ninona aloha fa vaovao mikasika ny dera fa milamina aloha ianao fa misy inona idio eny ianao ny trano dia aleo rehefa tafapetraka miresaka tsatsika mianaka. Ay ndrasoary ory dadatoa fa manina ianao efa misy inona. Tena loso tiako ndraso fa ao fo tantariko aminao anaka ny zavatra hitako teny an-dalana raha izaho aty aminao aty izao. Mba tsy mampinoko litranga ny zavatra ny tantarainy dadatoa malinika dia lasa mihinan'olona izany dera. Izay mantsy ny fanazavana mpitsabo ary manamarina n'izany ny fanjavonany sy ireo tranga miseho amin'ny vaovao. Androany izao dia olona roa ny nambaran'ny vaovao fa hoe tsy hita popoka nanomboka ho maly ariva kanefa dia olona salama saina tsara. Izany hoe niaran'ilay aretina. Hoay marina efa alina be ny andro fa ilay lohatorika. Ny finday fotsiny tsofonoina fa soa dia misy mampandre vaovao. Ary to misy mandendeha ny ivelany an'izany sady to ohatry ny hoe manara-drindrina izy izany fa to mikasokasoka amin'ity rindriny ity mihitsy. Dia inona no ataoko? Ny vadiko anie izany raha izany dia ahoana re izany ho jereko any ve? Tena aleo hivoaka dia jerena izany fa mino afatera vadiko izany ka izy koa ve nefa dia ninahy vadiny anie ahy trazo
aleo tseriko any mihitsy. Ay, azo manino ny izany fondayako izany. Nataoko aizako ary izy teo. Riendao fandrinjika ka. Ary alelo raisy maingana. Allo? Ay ve dadatoa e. Misy vaovao ngano fa toa miantso salasala-potoana mantsy ianao. Za io efa saika toro mihitsy. Salama tsara ve aloha ianao io anako? Azo lazaina hoe salama aloha fa ny fiasan-tsaina nikasika ny tera zao no manahirana. Ary inona vaovao ry dadatoa? Matoa mantsy ianao miantso dia misy ambara toy ny mahazatra izay. Tsara aloha izany anaka rehefa salama ianao fa izao e. Alaminy foana ny sainao fa ampitafatra avy amin'ny dokotera sy mpitandro ny filaminana no niantsoko anao io. Hoe ahoana izay ry dadatoa? Zao ro mino raha toa ka misy tsangan-javatra hafahafa amin'ny alina dia tonga dia atsoy ny iray aminay. Dia izao tsy azonao atao ny mivoaka ny tokotany mandritry ny alina. Tsy azo atao koa ny mamory trano raha toa ka sendra misy mandondona ny trano. Araka ny fampitam-baovao mantsy anaka amin'ireo mpitandro ny filaminana sy ireo dokotera dia mivezivezy amin'ny alina ireo olona tsy hitapopoka ary atahorana dia ny andalovany any an-tranony. Mino maromarina izany ry dadatoa fa tena nivadiko izany mandehandeha any an-tokotany an'izany. Talohan'ny antsoina azo ange nefa mandre olona aho ivelany ao e. Ka mitandrema ianao anaka? Aza mihetsiketsika eo an-trano ianao zao fa hiantso an'ireo dokotera sy mpitandro ny filaminana dia ho an'izao dia izao tandremo aso mivoaboaka ao ianao vetivety tsy dia tonga any. Tsy ry dadatoa. Ataoko ahoana ny amela ny vadika any ivelany any kanefa izy efa mahatsiaro ny tokantranonay. Mino miangavy ianao anaka mba tsy hampandroso azy miangavy ianao an-tanandroa raha mbola akasitrahanao koa ny fanampiako anao hatramin'izay ka hatramin'izao. Fitiavako anao no itenenako an'izany fa raha sanatria ka tafiditra ao izy dia tsy maintsy ianao ny lasivatra voalohany ary tady fa mitady raha ho tsentsafiny izy matoa mivoaka amin'ny alina toy izao e. Miangavy ianao anaka aza mivoaboaka ao ianao fa vetivety izay dia ho tonga any. Vadiko tiako ane dera ry dadatoa e. Dia ataoko ahoana ny amela azy eo an-tokotany ao nefa za atao trano ihany afaka mampandroso azy. Ataonareo inona koa nefa mpitandro filaminana e. Samy vonoanareo ny vadiko. Mino ekeko izany anaka fa mba hiarovana anao ane izany ary ny mpitandro ny filaminana tsy hoe amono amin'ny tera fa efa misy tetikisam-borana azy no manin'izy ireo miaraka amin'ny dokotera mba ahafahana mitsabo azy indray e. Matoky anay ianao anako. Eny ary ry dadatoa fa dia miandry anareo atao izany. Ka izao no izy anaka tsy afaka niantso anao zay rehefa tonga eo fa mandefa afatra amin'ny telefoniny zay rehefa eo ambavady ary misy toromarika asainay ataonao rehefa vonina amin'ny zavadrehetra zay Atao vonina tsara ary ny fitaovana rehetra fa aiza ho aiza eto moa rehetra no azafady fa mila mijanona lavidavitra sika ahafahana manomana ny tetika rehetra. Ao amin'ny sampanana aloha iny mivily dia mandeha tongotra eo amin'ny 10 minitra eo. Sa moa zany dada? Io mihitsy mivilika. Mandeha lalakely tsika dia tonga eo amin'ilay vavady menamena e. Ka zao mandeha atao ary? Eny ary. Ajanontsika eto amin'ity sampanana ity ny fiara dia ho jerentsika akaiky io trano io. Nefa mila mivonona mandrakariva amin'ny fitaovantsika sady efa reo manome toromarika ireo koa ny mpitandro ny filaminana fa efa vonona koa ngamby izy ireo. Dia samy mitondra lampe de poche tsika hitsolovana amin'ny manodidina dia raha vao mahita ny dera avy hatrany dia tsilovina tsy akato mba jambena ny masony dia tsy misy misaratsaraka tsika fa sosana ty sy fisehoan-javatra tampoka. Mazava izay dokotera fa andao ary tena maizina izany andro izany maizy mbola notr'izao mihitsy araka ny fanadidina nataonay no maharomotra an'ireo olona mitondra ny virus io dia tena zoko tokoa moa izany mahatonga n'ity zava-dozy tia tanindrazana. Tsia zao mandeha mahitsy aloha tsika dia manatrika ny vavady lehibe iray ao manko ilay trano zareo dia ahoana aloha natao ka tokony tsika aloha no ahita azy voalohany fa tsy izy indray no ahitantsika.
Manahoana ny tambo manefa an'io trano io? Raha tazany mantsika dia ho sarotra ny asa. Ka tambo indray aloha avo dia avo e. Tsy mahatazana ny avy aty ivelany ny ao anatiny raha tsy hoe any amin'irihana ambony angambako. Ay, mahatsara zavatra izany e. Ary Dr Roland izany tsy dia ahitana teny a? Mieritreritra ny mety ho fisehoany zavatra ato io dokotera. Ka tsy aleo amin'izay tsaitsaika fa efa akaiky ingatsika izany. Sady ny mpitandro ny filaminana raha teo koa efa niodidina ny tamboho. Ay, fantatro fa tsy zany loatra ny mampiasa saina ny Dr Roland fa dia mamorona fotsiny. Ka zao e, efa vonintsika ty fa tokony omena toromarika amin'izay mino da toa amin'ny fandrehetana ny jiro rehetra ao tokotany a. Sady ity mandeha fafasy ity mihitsy zareo ka hoe mandehandeha sy mikasokasokirano indrindrina ka hatrany amin'ny tafo ny dera amin'izao fa tokony hatomboka amin'izay ny asako. Andraso tonga dia lazako ary izy mba handrehitra ny jiro rehetra fa efa fotoana izao e. Eny ary dia samy mivonona amin'ny fitaovana rehetra dia amariny tsara daholo aloha ny lampe de poche fa sotsy mirehitra. Dia arak'ireny paikady efa nomantsika ireny ry dokotera natao avy hatrany dia tsindromina amin'ilay ranom-panafody rehefa voatazony tera. Marina izany dokotera, sady efa nomeko toromarika koa mpitandro ny filaminana amin'ny fianihana ny tamboho. Oay, ary aizy dia ireo e. Samy mitandrina dia jereo sy tsilovo tsara ny manodidina ry zareo aza misaraka amiko ianao ry dada fa so mety efa hita antsika dia miafina izy matanjaka ary tsy mitsitsy avy hatrany nge zao izy raha mbola ato tokoa Zany ve? jereo tsara ny manodidina ary avy hatrany dia tsilovo foana. Tsy mahazaka hazavana mantsy ny masony. Eny netsy ary inona lity ambony tafo ry? Zany tsy lovo tsara nery akaiky ny cheminerie io maintimainty io e. Eny tokoa, tao olona ne izy zany tena idery io marina. Tena izy fa miomoana amin'ny fitaovana amin'izay ary sady efa kodikody izany fa izany indrindra efa mety anaikitra mihitsy. Io ary fa manatona sy midina moramora izany Eny tokoa fa ny aza miala lavitra anay ianao ry dada fa ho ratsy izy ity tena manitsy mandeha mafy aty eny izy izany fa mitandrena dokotera so ihany fa voatazon'ireo mpitandro ny filaminana tamin'ny tady marina. Aza manatona eny ianao fa aleo zahay no eny fa sao dia voditra tamiko eo io mantsiko. Ary aleo manina ny ranom-panafody fa efa voatazona izany ry dokotera. Tena nahoana ny hafarany dera lindry dokotera? Asa miahiahy ianao fa efa ao amin'ny efitrano fitsaboana izy ary matanjaka tsara e. Ny fahasalamany aloha tsara fa ny raha ao anatiny maloto dia tsy maintsy mbola tsaboina miadana. Zany ve dokotera? Tena misaotra indrindra nareo re dokotera fa tena hafitra ihany vadiko mahazo manantena zany fa adio tanteraka ny tranodera ary iverina toy ny taloha izy. Araka ny nambaran'ny Dr Roland aloha dia azo esorina amin'ny vatany marary le virus fa mila fotoana maharitra ary mila fanafody mahatohatra azy tsara e. Tsy izany mantsy no misahana amin'ny fitsaboana fa i Dr Roland satria le aretina tsy fantatro tsara ary mila fahamalinana amin'ny fitsaboana satria ilaina raha natsaka ny sy andavana ny fampiasana amin'ny fanafody. Ataovy izay mety re dokotera. Efa eo am-pelatananareo izy ka ampiasao ireny fahaizanareo. Eny efa manao izay mety izy ao ary azoko atao dia mamoaka ny fanafody izay misy atao amin'ny hopitaly sy mampividy an'izay fanafody ilaina. Efa nisy fanafody maromaro ihany mantsy efa nasain'ny dokotera novidiana dia ny sasany ananany hopitaly ary ny sasany lasa nitadiavin'ny dadatoa anao any amin'ny trano fivarotam-panafody ihany e. Izay aloha ny azoko ambara aminao fa andeha hitsidika kely ny marary ao ary hanampy an'i Dr Roland e. Eny ary dokotera fa dia mbola mamerina ny fisaorana anareo ihany re velom-panantenana kely aho zany. Efa eo andalam-pitsaboana ny dera ny mpitsabo. Ka manahoana ny asanao ry dokotera? Mizotra miandalana izy ato fa azo lazaina aloha efa mihatsara so ihany fa saika hita teto ny akamaroan'ireo fanafody ary
mba nisy nampiasaina ihany reo neto ka tsara kosa zany dokotera fa ono iny dokotera mbola mahery vaika be zany le virus eo amin'ny vatany efa azo lazaina hoe mialefo fa tsy mbola azontsika taony mamany menao teo amin'ny tanana satria tsy mbola afaka tanteraka mantsy fa ny mampanahakely ahy fotsiny zao dokotera de mety ho falaniny fanafody netiko nefa tokoa to tsy misy eto reo fanafody sasany any amin'ny hôpitaly nay vao mahita an'ireo fanafody reo nentiko reo moa zany fa eny azoko atao ihany aloha no manafatra amin'ny lehibe anay ary afaka mampandefa fanafody ity sady afaka mandefa mpitsabo hafa ty koa ka efa milamina ihany ane zandro dokotera amin'ny fitsabony zay aloha de mitandrema amin'ny sisa fa ty asantsika ty ane ka sady mamono mameny le tandrevaka reo avy any ampitany mantsy ny antony saoko eny marina mihitsy aloha zandro dokotera so ihany aloha fa voafeny fianakity virus ty fa tena saika lozako efa loza tokoa moa zaniko so ihany keo fa teo ny fiaraha-miasa tamin'ny mpitandro ny filaminana zay nanamora ny fisambonana an'ireo voakaikitra mahampigadry reny fa isorina tokoa aloha zareo na zana ianao de samy tsy afabela amin'ireny ary andao aloha tsika mba hiara isotrosotro ranom-boankazo any ivelany any fa efa misy miandro mantsy ao ary ny fanafody koa raha riva indray vao ampiny sady ny andro ty mafana be raha teoko zany tokoa zao no metiko nefa ahoana indray dokotera sa mbola tsy efa miala eo amin'ny marary mihitsy ianao zao tsy zany fa tsika mbola hiasa raha riva nefa za zao raha mivoakany mila misotro an'le mafana fa tena ay ve sy ataovy amin'ny atonony fotsiny so mantsy de anao tandrevaka eo ndraiky ahitana lozako tena efa miatsara marina ny fahasalamany dero ry mino efa mahatsiaro tena mantsy izy teo araky ny nambaran'ny mpitsaboko de tena isoran'Andriamanitra fa tena zava-dehibe zao ry dadatoa mianaka misaotra anao ary dadatoa fa tena voly zany laninao tamin'ny fanampinana izay tsy misy tokony isorana re zany ry mino sady raha zany voly zany anaka ngatsy ianao ny teny malagasy hoe mivola fitady ary ny herim-po fanary ny volany anaka natao ampiasaintsika fa tsy isika no ampiasainy voly sady manana niza hoavana ko moa ahy ny zanako efa tafita daholy ary ny vola tsy avelako bobokolo fotsiny eoko aza matahotra anao anaka fa tsy misy tambiny akory reny ary tsosoloana ihany koa tandremo ny zava-dehibe anaka de ny fahasitrana ny vadinao somatsara de Andriamanitra ny amaly fitianao fa tena tsy hitako tsony zay olazaina ho lavandriainana nenao zay indray anao anaka okizay aloha okizay ary misaotra amin'izany firaritsy omenao azy zany oay andraso aloha fa miantsontsika eny eny dokotera fa andao aloha eny andao eny tokoa andao malakilaky ry dadatoa ka nampiantso anareo momba mararinareo eny dokotera hita fa mety tsara izy ary afaka mody amin'izay nareo de any no tohizana amin'ny fitsaboana marina ve zany dokotera ka inona moa zany ny salasalana fa de tsy aleo any an-trano tohizana amin'ny fitsaboana nareo ihany io fa ho karakaraiko ny taratasy ivoahanareo atao amin'ny hôpitaly de efa io docteur Roland isana amin'ny fitsaboana sady izy raha teo koa moa any aminareo no mivatana ka antenaiko fa voara-maso tsara amin'ny fitsaboana de zay zany nataory zareo miandro ny taratasy avy ato amin'ny hôpitaly tsika de isorana reny ny fiara-miasanareo menada fa tena nahomby tokoko ka mba tsididio any any zay dokotera na de hoe nahavita ny didinao azy ianao ary ny any ko hanomezana anao ny mari-pakasitrana no ny zava-bitanao tamin'ny fitsaboana rehetra daso dokotera ity ny adresinay eny ho avy tokoa moa zany fa anga moa de hoe mila tambony be ty asanay ty mivola omeny fanjakana de ataonay ampy fa za ndray tsy mba matim-boly zany tsy ampitombo ny alavany andro iainana mantsy ny volako to mifanohitra amin'izany aza ny marina eny vazivazy ray an-dalina fa za tsy mandray vola ivela amin'ny vidy panafody fa raha misy moa mari-pakasitrahana kely toy ny hoe ranom-boankazo sy ny zava-pisotro hafa de mandray ahy raiky ve ty dokoterina ny ity mba manam-panahotra zany eny nefa tamin'andray atato do ohatra ny tena niavina be de ny asany tokoa moa zany nahasorena azy tamin'iny fa
ay tena olombelona ihany izy ko de tongavany zany dokotera eny izay zany dokotera tsy hitako tsony zay amalinanao anaka ko misaotra indrindra re dokotera misaotsy dia sitrana somatsara ihany re nordera marina arabaina aloha e arabaina aika tena zava-doza nanjo atao anatin'izay fotoana izay reto misaotra nareo rehetra tamin'ny fanampiana sy fisahiranany tena misaotra de lako tsiny nose fa zay no antony nitarany ty aretiny se tya arak'le nitantarainy tamin'se reny fa nisy nitandrevaka avy amin'ny mpiara-miasa amiko zary dokotera naniny toe-javatra nenany se iny tsy misy tsilo lesy fa raha tsy reny mety tsy ho sitrana e sa ahoana ry izy mianaka marina tokoa zany marina zany tena faly be ary dera sitrana ihany ianao ary tsy aloha finoko samy vaty malalako zany renareo teo ilay tantara nitondra ny lohateny hoe tandrevaka nosoratany Airtox Novelom Rakoto Sinaiza Petrasarobidy miaraka amin'ny Oly Vantsoa Niravo nandray feo sy nanantontosa tovyrazana mamonjy sy Olosoa